izay kosa no etaetan'izy ireo avy amin'ny RNDC ivadiantsika lafim-baovao ahafantateraka indray manoloana ny fampiasana ny anaran'ny fikambanana ambalam-bahoaka ty aladrariny dia namoaka fanambarana ny mpitarika ity fikambanana ity nisy androany ny fiainana tamin'ny mpanao gazety izay notanterahiny reto farany. Atao anatin'izay fanginana zay a dia tsy nitrahatra misy mampiasa foana io anarana fikambanana ambalam-bahoaka io. Marina etona fa ny fikambanana ambalam-bahoaka dia ny joro ara-panjakana araky tia taratasy ity izay nomeny fanjakana anay a ijorony zany a fikambanana ambalam-bahoaka zany tamin'ny taona 2010 sy 2000 teo no nahara-panjakana ny fikambanana. Ny président national dia ato kavanako ato a Randrianatoandro Jules Yarson SGN responsable communication nay tahirim-bola mpanolo-tsaina ary mpanamarina ny vola. Tato ato izy a zay somarina naitranay ary tsy maintsy nanaovanay zao fotoana zao satria mampiasa amin'ny tsy mifanaraka amin'ny sata mifehy fikambanana ity fikambanana ity ary ny tena zavadoza dia tsy mpikambana ato anatin'ity fikambanana ity mampiasa an'ity anarana ambalam-bahoaka ity ary ny tena tsy mifanaraka ao anatin'le izy dia entina manao esika politika le izy a entina mandroba fananan'olona le anaran'le fikambanana dia mampitandrina zahay farany satria tamin'ireny fotoana voalohany nametrahana ny premier ministre tamin'ity 4e république ity dia efa niteny zay hoe ity no taratasy manamarina fijoroany fikambanana atsaharo le fampiasana le anaran'le fikambanana tsy nahazona lalana avy aty amin'ny fikambanana. Dikan'izany a zay faran'izay raha mbola misy ny tohiny a dia le fanjakana nanome anay ity taratasy ity no anoratanay taratasy a makasika an'izay zavatra zay hoe so dia nanome roa amity ry zareo ka ny ray ampiasainay a dia ny ray ampiasainy zalahy dia ny fanjakana mahay ny tokony ho tohiny zay avy eo.